nataovy ny asa kosa dia ataovy ny isany diakona. Dia avy eo zany niteny tamin'i Jesosy hoe Jesosy anao ny asanao Jesosy anonotra zay sisa tsy vitako fa sitranao dia mamindrafo amiko dia anao ny asanao dia teo zany nahaino an'ilay feo iny zany dia ohatrany nisy mibata amin'ny foko. Ohatrany hitanao ilay mametraka borona mametraka vato fehezora miady fotsy ireny. Ohatrany mibata maloha bindony dia mibata amin'ny foko dia ohatrany hitanao ilay manofo dia ilay manofo malatsaka ny lavaka ireny dia mihetsika amin'ny tongotra. Dia tamin'iny zany nitaitra dia hoe dia nahita dia avy eo teny tamin'i Jesosy hoe anao ny asanao Jesosy dia sitrana fa mbola majinika ny zanako mampalahelo be ny vadiko. Dia avy eo zany rehefa nahita an'ilay zavatra iny dia hitako ny vatako zany ohatrany hoe miakatra ohatrany hitanao roplanina midécolle ireny dia miakatra ohatrany miakatra dia hitako ny vatako manao akanjona tsy haiko na akanjona hafafino nanaovako na akanjona mpiandry na akanjona décolle mivalapatra eo ambony farafara dia efa mitsingevana zany dia ohatrany iorahony mihitsy zany ilay poziko iny ambony iny dia avy zany dia hoe rehefa hitako izay dia ohatrany hoe azokazoko zany ny haiko dia niteny tamin'ny tompo hoe anao ny asanao Jesosy za anao ny asanao za. Dia iny zany no niteny ilay dokotera tany ivelany hoe efa midina ozy ny températurany dia efa midina ny tensiony fa andana avy reto fanafody reto dia velona dia sorana an'i Jesosy fa velona dia rehefa velona dia teo moa zany dia taterina moa zany hoe nivoaka ny hôpitaly za zany tsy nalala hoe niditra hôpitaly fa voaka ny hôpitaly avatra hoe niditra hôpitaly dia efa niditra hôpitaly dia efa nanao contrôle zay taterina afaka ray volana mahery tena dia nakany ny dokotera nanao contrôle zay dia hoe jerena aloha ozy ny fonao sao dia misy voakasika na ny ray anao satria vokatry ilay tension niakatra be sy ilay température. Dia rehefa jerena ilay izy tany ny stype pasteur dia tsy voakasika amin'ny foko tsisy ninona amin'ny foko ny raiko madio tsara izany dia voninahitr'Andriamanitra. Amen. Tonga teto amin'ny tokantrano ny rahalahy Sambatra izay ny vahiny tato aminy teto amin'izao toerana mahafinaritra izao niaraka tamin'ny ray aman-dreny lehibe Dada Ranjianatoandro dia fampizara sy ny fampahery teto niarany sakafo kanefa tao anatin'izany ihany koa dia nisy izay fijoroana vavolombelona zay ka dia mahafaly anay ny fampizara amintsika indrindra antsika ny ampitan-dranomasina ny fijoroana vavolombelona nataony rahalahy Sambatra zany ka dia samy miaino daholo tsika izay manaraka ny onjam-peo radio Fiotazatsoa sy ny tambazotra serasera rehetra miaraka amin'izany radio izany ka dia avelantsika rahalahy Sambatra ilaza ny momba ny zanany izay nivelany izay tratran'ny Covid fa dia aoka izy no anambara azy. Falomerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra betsaka tompona andraikitra misaotra ny Dada tonga mbola mampahery amin'izao ansarotro izao aty atokantrano dia misy fijoroana vavolombelona izay nangatahany zareo mihitsy hoe aloha mbo zaraina ho ampiny rehetra ka tsy dia ataoko lava loatra fa somary fitokotiny kely ilay izy to. Ny zanako roalahy zany mipetraka ao a Saint-Étienne mianatra any 12 taona ny ray dia 20 taona ny ray. Raha miasa izy nanao stage dia ilay patronesany tratran'ny Covid dia amo ny firenena any ny fitondram-panjakana no miantso an'ilay zokony zany nanao stage hoe manaovy ianao test fa cas contact ianao. Nanao test izy ny talata mivaliny anazy vetivety larobia négatif izy misaotra an'i Jesosy. Dia ilay zandriny zany tokony ianaoko nefa ilay zandriny manao stage amin'ny Malta izy eo a Lyon fa Malta mbola any amin'ny 2000 lavitra be lalanadiny roa avion ilay izy dia hoe aloha miandry vendredi satria misy an'ilay test PCR 72 heures avant le vol. Dia nanao test izy zoma positif izy sabotsy teo zany ianao aty alavitra izy any an-tany lavitra
tena mafy hoe anina itada zany efa nampahery ny tondram-bavaka dia nisy moa ny dokotera izay mpitsabo anay efa hatrambola kely a nakana taratasy hoe ordonnance hoe reto atao le fanafody a miaraka ny vitamina dia hoe tena tsy mety zany satria ianao ve ordonnance aty Madagasikara no entinany fa tena nitrotrona mbavaka le izy hoe Jesosy eo tena mbo avadio ny eritreritry vazareo a anaiko hoe anina dia mifandresy lahatra atao moa na azo fanafody dia natao ny traitement heureusement izy tsisy symptôme mihitsy zany aloha dia manana an'le testa anina reny moa any andafy testa rapide dia ny talata nanao testa rapide le zandry le voa le positif fa izy reo lany ray trano tao ihany fanontandrina mbola vao maika pozitif tena menamena le anankiroa izy zesiana raha efa mahafantatra any reny tsika tena vao maika pozitif be mihitsy nanao koa le zokony zany manao pozitif koa le zokony teo ianao valaketraka hoe ahoana mariny to Jesosy ndany ianao manao testa rapide fa maka aloha ianao fanafody eo amin'le zandriny ao dia mivavana reo lahy natao ny testa nefa négatif indray le zokony miapitso tiako ambara dia zao ianao zany a rehefa tafiditra ao anatinao io covid io dia hitan'le testa kely le rapide iny hoe misy covid tafiditra ao a fa noho ny fitondrana mbavaka mafy be dia tsy tafiditra tao amin'le ray sady nahazo an'le vitamine moa izy zany a izay efa nitenen'ny dokotera koa a dia reo kany anaran'le izy dia zao zany ny famotinana azy le zaza isaorana an' Jesosy lehibe dia izao saotra an'Andriamanitra voan'ny covid le zaza fa raha sanatria izy négatif miala teo a Saint-Étienne ka tonga tamin'ny Malta 4 mois ny staziny a izy reriny tany izy 18 ans a mbola zazakely mbola mineur izy lasa tany dia tena nanaiky izay fa izay ny sitrapon'Andriamanitra dia misaorana ny tompo a fa rehefa mivavaka ianao a ampiny foana ary omeny torohevitra tsy mifahavoazan'ny covid akory ny zava-doza fa zany ny lahitr'Andriamanitra rehefa matoky ianao hoe izy mitantana n'le zanakao a sy ny fiainanao a dia matoky anao fa momba mihitsy saotra ny rahalahy sambatra ny amin'izany fa izay tokoa le tonga amin'ny tenin'ny tompo hoe ny tsy hain'olombelona hain'Andriamanitra ka dia misaotra n' Jesosy tsika no amin'izany rehetra izany mba ho fampaherezana atsika indrindra isika izay any ivelany any a ny ao anatin'izay a valanaretina covid izy indrindra koa tsika eto Madagasikara izay mbola miaina n'izany valanaretin'izany koa samy mahereza tsy misy fanasitranana fa tsy eo amin'i Jesosy rery any a ary ny lalana rehetra izay hitondran'i Jesosy atsika dia mahasoa avokoa dia manao veloma atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a dia misy teny kely mbola ataon'ny rahalahy sambatra talohan'izay moa herinandro navoazan'le zaza zay a natsony dada tany amin'ny bra misy ny ilainy anahy dia teo izy nefa mitondra mbavaka anay a efa mianaka nanontany io zay zany zanakao dia zany rehetra zany a efa tolotr'Andriamanitra vola sy lahitr'Andriamanitra misaotra antsika rehetra ia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany zany fa dia mankasitraka rahalahy samy zany amin'izay fijoroana vaovao nde tsika aneo ny fifaliantsika manoloana an'izany fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny a amintsika izany ary mitsangantsika anandratra ny voninahitra ndray a ary izany ataontsika ny raha andiny volany ny fokony mifaly fanavotana voninahitra an'Andriamanitra rery any halleloia masina 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 Jehovah dabaro enky voninahiny tany rehetra amen ny fokony no mifaly Ny fokono mifaly fanavotana voaeloka ho very fanafary anano menako olovako nela anitra vonena ny voavotra ny fokono mifaly fanavotana voaeloka ho very fanafary anano menako olovako nela anitra vonena ny voavotra tsy niety no ifaliako fa zao avaponana ety Jesosy no andrasana
ary andanitrany azo toerana ianareo ny afatra men'Andriamanitra mentsy sosetsika fiain'izay rehetrarehetra dia arak'izay hita amin'ny korotsianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy amby folo sy ny faharoapolo korotsianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy amby folo sy ny faharoapolo izay mivaky dia izao amin'ny anaran'i Jesosy ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempon'Andriamanitra izay ao anatinareo sady efa azonareo tan'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo koa dia maninona ozy izy mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo amen ary ny milohan'ny vavaka sy ny tsodrano ataontsika ny rafa efapolo ambokira andininy faharoa irafa efapolo ambokira zany andininy faharoa ry fanay masinjana ary azavao reny sainay eny fonay soa sy marary mba sotrano andresenay ory afo masin'i Jesosy izay ry ny firenena hiasanao koa rety nosy mba handray ny famonjena mirary raha mirary amin'ny alalan'izany ira izany mba ho sitrana amin'ny Madagasikara mba ho sitrana amin'ny vahoaka malagasy sy izay miara-monina amintsika eto Madagasikara eto ataontsika eo am-pitsangana zany ary ny vavaka sy ny tsodrano ataontsika ny ira fahafolo firana protestanta andininy faraiky amby folo ary ny vavaka sy ny tsodrano ira fahafolo andininy faraiky amby folo tary lalana izahay fimbinao ny dianay ka isan'andro vaky izao ambaranay ny lazanao to feo amin'ny ira fahasify io amin'ny firana protestanta ry tompo zanaharinay feony zafindrony miara-mitsangantsika anao ny hira ry fanay masin-janahary ry fanahy masin-janahary fareny saina eny fonay fonay osa sy marary sy trano andresena ry fanahy masina tomidina anafafa mampahery zany folazorazo mbahotana ohonjesave vavaka isika Jesosy eo voambara teo fa hoe ny malagasy eto Madagasikara fa ny malagasy maneran'izao tontolo izao Jesosy angatahana aminao mba ataovy tomady ara-batana ataovy tomady ara-piainana ary indrindrandrindra tanteraka an'izany ho tomady ara-panahy fa mampoany Jehovahandriamanitra reo ianao dia tany aminao izy sy ny raha misotronao izy ary ataonao tsy miatra aminay reny aretina reny misaotra midera mankalaza makasitraka anao mandrakariva zay Jesosy fa enonay ianao raha teo ny tompony finoanay sy mpanefizany fa zao fampoam-pivavahana zao fotoam-pifahazana izao dia misy asany ho an'ny olona rehetra izay mandray an'izany ary mangataka aminao finoanao mamonjy anao sy ny ankonanao ianao ka misy iray olona kosa tsy afaka miaino sy mandray izany satria no ny antony maro samihafa ohatra hoe mianatra na miasa ka dia mba hamarino amin'ny ankonana zany Jesosy
amin'ny ankonany tsirairay avy. Misaotra ny dera makalasa makasitraka anao zay fa tsy mitsahatra mamola vola manefy manamboatra anay ianao ary mampafantatra sy mampatsiaro fa mifanahy masina ilay mitaridany sy mahasavandianay no lalana ahafahana mizotra amin'ny fanekenay sy ny fanatanteranay nyfanatsananao sy fankataovana anao. Ary dia mangataka indrindra izay Jesosy raha andeha ilay fanao masina mpitaridana sy manasavandianay fa na ny famarinana ampatsiaranay mandrakariva ny teninao sy ny sitraponao taonao sainam-pianay ny fanajana sy fankataovana an'izany. Izay anakeo mba mifiasa sy fitariany dia ho hita taratra zay fa tempony fanahy masina, dia ho hita taratra zay fa olona fidera sy fankalazana anao, dia ho hita taratra zay fa vavolombelonao, dia hita taratra zay Jesosy fa mpanomponao tokoa. Tsy andrara kely miandoha mba tsy afa-barakanao nay aminay ny anaranao sy ny asanao satria fa namahery zany dia azo velom-potraka izay Jesosy nao lavo fa ataovy mahajoro sy mahatraka tsara amin'ny finoananao, amin'ny famponanao, amin'ny fanarahananao ka na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia ho hita taratra izay Jesosy fa mpanandratra sy mivoninahitra zany. Dia mifamirapara tamin'ny fahazavan'ny tavanao ny ety amin'ny tavanay, fanjelanjelatra ny voninahitra ao ny ety amin'ny tenanay ka tsy hanan-kery tsy hanampaviana aminay Jesosy ilay fanahy ratsy, ilay fanampamitaka fa anao ilay tompony tompo-mpanjaka amin'ny mpanjaka ilay manana sisa fiandriana no anjaka atao aminay satria sanonakisana sanontanako ianao akadidikana. Ka dia mangataka aminao zay Jesosy arovy amin'ny alalany asan'ny fanao masina mba tsy namam'izay tsy naman'izay emotra ny fahaverezana fa naman'izay mihinao famonjena fanahy ary azony zay raha sanatra izany tsy masina anao fa samy mpiandry tsara anao tsy misy marombaka zay eo tanako. Ka dia tovy lavitra ny tebiteby ny ororo ny tahotra amanahay zay Jesosy fa sady tsara ianao mpanao ny tsara ataovy manana anjara an'izany mandrakariva izay ka dia tsara sy jereny masinay, ho tsara zay aloka amin'ny vavanay, ho tsara zay raisin'ny tananay, ho tsara Jesosy zay andanany tongotray ary dia tsara izay amin'ny fiainanay manontolo. Ka dia ianao hatrany no hitan'ny olona amin'izany Jesosy fa tsy izahay ary dia mantoko say fa vokatra izany dia lavitry ny tebiteby ny ororo ny tahotra tokoa izahay satria sady tsara ianao mpanao tsara dia tsy manan-kery tsy manam-pahafaina aminay ilay faratsiana rehetra Jesosy. Manana ny etaetanay manokana zay Jesosy vavaka tsy ambara avana ambaranay amin'ny mangingina izany ka dia mangataka ninjeo Jesosy angila tsofina amin'ny tsirairay na izanaizany toerana misy anay anoratra n'izay mivavaka ataonay dia mba atao fitalaky maso any Jesosy ho hitanao mandrakariva fa tsy ho raraka an-tany dia veranjevana ihany. Ka dia mangataka Jesosy mba ambinao aminay ankehitrindry ilay fanontanianao fa inona anao hoe inona raha ny tianao ataoko aminao. Saotra belabe Jesosy fa ianao fa mivavaka sy mifonao anay mafantatra ilay masoan'ny tenanay sy mifanahinay ka raha tapaka mivavaka mangina zay natao teo dia ianao no men'izay bangany tsy diso tsy ny amin'izany ihany fa tamin'ny fotoana rehetra teto Jesosy satria Andriamanitra ny fahafenoana ianao ary dia mba aza ela Jesosy
amin'ny valombavaka araka ny tena hoe raha n'olomboa fitin'Andriamanitra no mitaraina amin'ny andro manalina moa taredretra fa izy dia nao ihany Jesosy mamaly izany fanontanianao izany hoe lasaka aminareo marina tokoa fa miarary mifaingana azy izy ka dia tonga ava Jesosy fa izay koa voninkenanao sy ankatoa anao dia amin'ny anaranao Jesosy ny teny mametraka sy manandratra izany mivavaka izany amin'iray mba hatateraka ny teninao fa ny anahinana iny nangatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba kalazana andray amin'ny zanaka dia anao ny dera sy ny lazary voninahitra ray amin'izany rehetrarehetra izany rainaiza ny an-danitra ao masina ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany takiny any an-danitra omeo anay ny anina sazo anay ary mamelany elokay taka namelana izy meloka taminay aza vela ho azy ny fakapanahy izahay fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ery ary ny voninahitra mandrakizay amen itateraka anareo ny tsodrano izay tona amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra fanahy sy Jesosy tompo izay fanara-tekoa ary fanahy masina ny atateraka ny teny aminare asa matahotra fa indro aho nieraka ny anjeloka hitobo manodidina anareo ka nahita ny rano arinareo tsy hanafitra anareo zany namaky ny hafa arinareo tsy handoro anareo zany izay miandry an'i Jehova dia mandroso ery elatra toy ny any voromahery ny akarany ka dia fiadanako no avelako anareo fiadanako no meko anareo tsy taka ny fambeazototro izao famezaka anareo sotra Jesosy eo dia anao ny desa lasa voninahitra ray izany voninahitra sy fanaotra amin'ny talokatra ny zoara mandrakizay amen tario lalana izahay tario voninahitra n'Andriamanitra rery any halleloia masina 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 Jehova tompomaro enky ny voninahitany rehetra amen dia tanteraka tokony izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen Lotra Isa Re fanageni tena fiamina ma hazueri ngawapu tena rafu sani sana sinifu tene lufo nara Karakan ni zonu myo fa
tsara itsy